Fantaniana ataonay matetika atao amin'ny fandaharana dia hoe afaka mametraka fantaniana aminahy ianao na mombamomba anahy na mombamomba ny aotra dia aminao baolina zany. Fantaniako ho anao dia ny hoe inona zavatra anankiray ny eritreretinao hoe marina nandritra amin'ny fotoana ela be dia rehefa niditra tao amin'ilay sehatra ianao avy eo dia hozy izy ianao hoe tsy zany mihitsy ny kely izy. Fandrarana hozy ny olona hoe sarotra be dia tena olona vitsikely no mahavita mandrara. Fa za rehefa tena niditra tao anatiny tao ilay izy sarotra ihany fa araka ny ohatran'ilay arina ataonao hoe rehefa atao izy isan'andro dia mandeha ho azy ary hozatra mihitsy ilay izy satria hozatra ataonao exercice isan'andro dia avy eo arakaraka ny mandeha ny fotoana rehefa ampiasainao ilay hozatra dia bokona be dia ny anahy zany tena hoe fandrarana mihitsy misy mythe be dia be hoe tsy mora ny mandrara fa amiko nefa eto Madagasikara mora ihany ilay izy satria toerana feno olana eto Madagasikara dia rehefa misy ny olana dia mila vahaolana dia be loatra ilay olona nefa eto Madagasikara mila olona mitondra zava-baovao mila olona mitondra vahaolana be dia be dia zay ny anahy zay hoe fandrarana. Tsy haiko raha valiny fantanianao zay. Ary tena marina. Ianao mahita an'izany koa anatin'ny... Tena mahita an'izany mihitsy izy koa hitako hoe ianao foana aloha no mitondra an'ilay izy voalohany sy ny perspektiva anao dia tena marina. Ny fahitako anazy zany mila niche dia mila expertise ianao amin'ilay nichenao iny dia tsy dia mivoana loatra amin'iny ianao. Raha ianao zany hoe olona manana spécialité ianao resaka zentangle dia ianao ihany zany zao dia lasa référence ianao satria iny foana no resahanao isan'andro. Fa nefa zany akory tsy manakana anao hanao zavatra hafa fa misy niche iny ny spécialité dia rehefa avy eo afaka manao an'izay activité satellite rehetra manodidina an'iny niche iny ianao dia matetika izay daholo ny fataon'ny mpandraraha rehetra. Izy tsy hoe mamorona zava-baovao tanteraka fa zavatra efa misy eo dia atao mitombo arak'izay. Dia izay ny hitako tamin'ny fandrarana io. Tamin'ny vao nanomboka mihitsy tamin'izany tena fa io ny adiniko saika ny resahako hoe ilaina ilay olona manoro ary izay ny avantagentsika hoe afaka mifampizara, afaka manana plateau ohatr'izao ahafahana manoro satria mbola 32 millions de personnes tsika eto Madagasikara, tsika olona roa eto amin'ity plateau ity tsisy dikantsika nefa manana impact ngeza be amin'ireo olona rehetra ireo raha mahita ny zavatra ataontsika ireo olona ireo dia izay ny fandrarana. Dia misy fantaniana koa azonao apetraka ho an'ilay invité manaraka izany hoe nitanjona tsy fantatrao izy fa apetrao fotsiny hoe inona no tiany hovaliana, inona no tiana hovaliana. Fantaniana ho an'ny invité manaraka dia ny hoe rehefa amin'ny fotoana inona amin'ny andavanandrom-piainanao ianao no mahatsiaro tena hoe sambatra. D'accord. Mbola averintsika ho saratana kely zay rehefa. Dia nisy fantaniana napetraka ilay invité teo aloha. Ny fantaniana napetraka gladisy avy amin'ny gladitaotra dia hoe tena misy ve ny olona manomboka amin'ny aotra araka ny hevitrao? Tena misy ve ny olona manomboka amin'ny aotra? Ie, amiko manokana angamba mety hoe samy manomboka amin'ny aotra foana miainga amin'ny ohatran'ny hoe mampiomehy moa zany ny teny an'ilay hoe miainga amin'ny tsy misy fa raha za manokana zany nandinika ny fiaingana dia tsy misy dia avy eo asiana dia avy eo miakatra tsikelikely eny. Sady ohatrany hoe za zao nanao an'ny atelier-ako voalohany indrindra dia tena tsy nangataka ny aninona mihitsy tamin'ilay izy tena hoe aotra satria tamin'izany fotoana izany koa zany tsy mbola tena hoe tapa-kevitra hoe ity tena ho ataoko asa mahavelona fa fizarana fotsiny ihany tamin'izay fotoana izay. Dia tena atelier
presque gratuit tamin'izany fotoana izany. Dia amin'izao nefa n'ilay izy efa ninoveko namboariko ny lehibe dia efa niova tamin'ny zavatra iny. Tena afaka atao miainga amin'ny tsy misy, miainga amin'ny ohatra. Fa mila miainga. Fa ie. Raha ianao zany, ay ty le fanontaniana saika apetraka teo. Raha ianao no miverina aotra ary amin'io ianao efa misimina io, inona ny zavatra tokony ataonao? Zavatra tokony ataoko dia ohatran'ny zavatra efa nataoko ihany hoe mianatra. Mianatra izany amiko no tena zava-dehibe indrindra e, satria io fianarana io koa izany mijanona ho anao foana. Misy épisode niaotra izay zao tena anisan'ny marqué anahy tamin'ny Madame Yanta Ramakavelo. Dia niteny izy hoe misy ny vola dia misy ny fahaizana, fa raha indray androany hoe sendra olana tampoka ianao dia manjavona daholo ny fanananao dia inona sisa no mitoetra, dia le fahaizanao anatinao. Dia rehefa mianatra izany dia tsy matahotra ninina firy intsony. Peu importe izany ny matériel manodidina anahy, raha very io dia efa fantako hoe afaka mamerina indray satria izaho ihany no nanao an'iny teo. Dia ohatran'ny hoe resaka détachement ihany koa. Détachement amina zavatra hafa be dia be ankoatran'ilay ao anatinao ao, dia mianatra foana ny anahy no hitako hoe important indrindra. Dia raha le fanontaniana teo moa hoe ahoana ny départ amin'ny ohatra? Raha ianao niverina anao aotra. Dia manomboka amin'ilay fianarana ihany. D'accord. D'accord. Dia misaotra betsaka anao aloha fa zavatra hitantsika teo hoe izay ny tangolina sy ny ahafahan'io manampy antsika ho tony kokoa idée anankiray ahafahana manatsara ny esprit d'équipe sy rehefa manao team building zany ny tantaranao momba ny nidiranao sy ny iainanao an'io resaka art io amin'ny moa zany tena zany artiste olona mpanao hosodoko dia mino aho fa betsaka ny zavatra lesona hitan'ny mpanaraka antsika androany. Dia mamerina fisaorana ny misim dia farapony gamba hoe inona no vinavinanao amin'ity taona ity? Vinavinako amin'ity taona ity izaho moa zany tena manana hoe objectif mazava be. Vinavinako amin'ity taona ity izao dia ny hanao résidence artistique mandritra ny volana maromaro. Izaho ihany no mi-organiser anazy. Dia tiako hoe mandeha alavitra mihitsy mandritra ny fotoana déterminé. Tamin'ilay fanontanianao teo hoe manana eritreritra ny hanao exposition ve? Dia amin'io fotoana indrindra no hoe eritreretiko hanaovana izay. Sur un an aloha izany ny objectifako dia izay. D'accord. Ohatran'ny hoe teo any izany en mode hoe déconnexion totale alavitra eto any anaty nature dia tsy misy zavatra ataoko any ankoatran'ny manao sary dia mandinika tena, mandinika fiainana dia mandinika ny tontolo manodidina any ihany koa. Misy message ve tianao ho an'ny olona mpanaraka antsika? Message ho an'ny olona mpanaraka antsika mila mandiny tena ny olona tsirairay ahafahana hoe mahita hoe inona ny zavatra tianao atao dia aiza ny lalana tianao aleha. Dia rehefa ireo anankiroa ireo zany anisan'ny hitondra anao any amin'ilay tanjonao. Dia ny messageko hoe mila mikiry dia mandroso foana dia avy eo mandeha ho azy io avy eo. D'accord. Merci Missim. Mankasitraka anao ihany koa dia mankasitraka ny podcast ohatra faly be mihitsy ny tonga teto androany satria za tena tiako ny podcast. Mihaino podcast iray minimum isan'andro. Zany? Ie, dia tena hoe ohatran'ny hoe honoré be aho hoe mi-participer amina podcast ohatran'izao indrindra hoe atao amin'ny ohatra tena lehibe. Dia mankahery an'ny ekipa ny ohatra ihany koa hoe
ho tonga any amin'izay tanjona irinareo dia hiakatra dia androso foana. Merci. Merci beaucoup.